mahafinaritra tokoa izy menakavy isika raha tafahoana eto indray tamin'ity andro ilay toazado ity asaramanitra tokoa izany tompilasy tompivavy. Miankitoko no fanomboanisy ary ny azafady no fanomboam-pitenenana koa manao azafady amin'ny tenako raha mijoro manoloana anareo eto ankehitriny. Miala tsiny amin'ny koa sady miala fondro fa tsy hidiridiry tao tarondro saosy lafaky hoditra akondro. Tsy noho tsy fahaizako ny teny any e fa noho ny zandry noho ny mahazanaka mivolana imasonjoky sy mivolana imasondray aman-jeny. Ny miteny tsy miala tsiny raha teo toy ny mandeha tsy mieraka na mamangalaty ihany hoa miala tsiny reto ny pla miala tsiny tombivavy. Manarak'izay no teny efa tsino mora rindry ka ny asinasiny araba izay tena ambony indrindry no atolotra ho an'Andriamanitra mpandrindry. Dery, laza, voninahitra no iraika ka misaoran'i Jehova ny fanaika. Azadio ny vita ny tompo rehetra fa raha ilaoza amintsika dia eo mandroetsy. Raha hoantsika olombelona kosa dia ao ianareo manamboninahitra isantsokajiny tonoana manokana amin'izany ianareo vady tiafantsika mampibetoketonka. Raha hoantsika filaon'izay kosa isika vahiny rehetra nasaina eto amin'ny fitoerana ity arahaba sarasara tsy misy veranjara tompilasy tompivavy ny mahimbo lahatavy arahaba vaventiventy samotozy izay metimety akory voafampantony atolotry tsy hiampikantony ny fampiaraba tsy mirasoa mamboraka be ny atikoa tsy mba fomba tsika malagasy toy ny ovy asiana karavasy ko dia ambindrary e angara-tsodrano tsy hotratry ny mosary isatokantrano iadampinaritra hotahin'Andriamanitra andray ny tsiron-tany sy ny andony lanitra akory aby tompilasy tompivavy. Izay ary hoe efa ela tsy azo nolovam-potsiny efa iarahany malalaky ny tamin'ny fiandrefa-tanàna angamba fa andro lehibe tokoa an'io izay nahazo ny Madagasikara ny faraka amin'ny 20 fahaleovan-tenany. Koa sanatria ka ho tonga etiany dia anao toy ny tsaramaso vao mangotraka ka hoe fampiketrona fa dia anao toy ny railovy sy ny fody laimeny ka ny vangina ho ny feno hirahira ny mpamano kosa feno tsikitsiky koa dia mbola rahantsika miteraka mabe izany misolo fampiarabana tompoko. Toa nefa izao lamina izao raha tsy teo ilay Andriamanitra mpahay antsika andeha hisaorana ny anarany ka alohany ampidirana ny pastora dia mangataka ny antompihira anao ilay hira hoe tsy misy miadana ka afako. See
nareo reny fahasoavanao ampiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy isaorantsika ilaina avy izay manome antsika izao andro an'izao mba hifalitsika eo anatreny amin'izao tsingeritaona fairaika amin'ny 50 ny fahaleovantena ny firenena izao dia ary hitsangana isika ry amananao ny hira omanso ry mpanaraton'i Jesosy ny andiny vorona sy fara dia ary hitsangana isika. Atinao mitompony fiainanao ka itokeo izy fa anao izay mahasoa fa sambatra ny firenena manana ny tompo Andriamanitra sambatra ny vahoaka no fidiny ho azy manokana ivavaka isika re tompo Andriamanitra io misaotra anao indrindra izay no ny tantananao ny firenena indritra izay raiky amin'ny 50 taona izay niverena ny fahaleovantena ny firenena misaotra anao izay ny firavoravom-panahy miaina ny vahoaka malagasy tamin'ity andro an'ity sy izay rehetra miaina nyity firenena ity ry tompo na dia ity andro an'ity ihany aza isaorana ianao ny fitahirinanay ankehitriny ary mangataka aminao izay ry tompo ho an'ity firenena ity ny mbola hitahinao azy hatrany sy herovanao azy mandrakariva namakivaky onjan-drano be tokoa ny fiaina ny firenena natopatopany onja taony zavatsarotra zava-manahirana nefa mbola matoky izay fa ao ianao ampitony zany onjan-dranomasina izany mangataka aminao izay ho an'ireo mpitondra anay izay efa notenenao hatrany amin'ny ambaratonga akaiky ny vahoaka indrindra ka hatrany ny faratampo dia ny filoham-pirenena mivady sy ireo mpiara-miasana mangataka aminao manokan'izay ho an'ny 10 malagasy ny tafika ny gendarmeria ary ny polisy-pirenena izay tandroka ny vozona ry tompo meo azy ireo ny fanano fandraisana andraikitra ny fanano fahendrena mangataka aminao izay ho an'ireo mpitory ny filazantsara-nao eto amin'ity bozina ity da eo izy ireo ary mangataka aminao izay ho an'izao sakafo izao izay sakafon-jobily iarahana mifaly eto ankehitriny ho voninahitra anaranao izao fiombonam-panahy ataona eto izao amin'ny anaranao ny tompo no anaovana izany vavaka izany amen dia mbola hoam-pitsangana rainarevako no anomonana nitsodranomasina avy amin'ny soratra masina tanteraka nareo ny mitsodranoizay tononona amin'ny anarany tompo mpanomboka ianao ny tompo efa nofidiko ka tsy mba nareko aza matahotra anao fomombanao ary aza mierikerika foana fa izahnao Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana ny tanàna kavanany fahamarinako ao iny tompo Andriamanitra ao
mandraka nyvamanrak'izay dia ho an'andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanana ary ny fanamasina ary aoka hiara-petraka endrarevako. Mankasitraka ny mpitandrina isika tombopilasy tombovavy sanatria akory tsy hoe vita ny androany fotsiny no fitiavana arotantsika ho amin'ity nosy mamitsika ity fandery ny fitiavana atontsika azy dia ataotsika toy ny fitiavantsika ny tarehantsika ka aina olona fetry ko andeha ary isika rehetra hiara hitantana iray iny hiara-mpandroso izany firenentsika izany andeha no atao ilay ratsan-tanana ka na tsy mitovy alava na tsy mitovy be aza dia rehefa amiray iny mahavita hery mahafinaritra soa aoko izany nosy tanindrazako enjiny atoko-pihira. Izay tokoa tombopilasy tombovavy moby amin'ilay teny hoe fitiavan-tanindrazana sy fampandrosoana. Mbola rahantsika tehaka marobe ihany koa. Izay no hoe larizy mianakavy fa omeko olona iray manan-kaja manam-boninahitra efa tsy izoviana amintsika intsony ankehitriny ny fitenenana. Izy ary izany. Ny kirarony toa mangirana, ny pataloha toa velondrirana, ny maso misopirapirana, ny volony ka sorobilana, ny endrika moa miramirana. Izay rehetra mahita toakirana. Ampany tena ho ay tombopilasy tombovavy ary ampanajana ihany koa no andraisantsika ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita Andriamatoa Androlina Rajoelina.
ry vahoaka malagasy manerana ny nosy enina amby roapolo jona 2024 iraika amby 50 taona androany ny niverena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Izany hoe miditra amby 50 taona faharoa ny tantaran'ny firenena sy ny filoha-da iray manontolo. Noho izany dia arabaina ny ambany lanitra tratran'ny asaramanitra ary mosetry ny fifaliana izay erahantsika asio mariky ny fifandraisan-tanana ary mba hiarabaina ihany koa ny malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy dia hiariteakitsika tompolasy tompovavy. Koa araba tsika rehetra ry misaoran'Andriamanitra tsika fa mbola tafahoana eto amin'ny toerany ity indray makalaza izao fetim-pirenena izao. Arabaina ihany koa ianareo filohan-da tandroka aromvozona ary noporofonareo androany fa tena ny manana ny maha izy azy ny filohan-da malagasy tompolasy tompovavy. Fa indrindra arabaina i Madagasikara tandrasantsika mamitsika ary dia ampitiavana ihany koa sy ankafaliana no hitsidiako sy arabako ny isatokantrano malagasy tsirairay avy ankehitriny. Tompolasy tompovavy sarobidy loatra ny fahaleovan-tena satria i raha malala fa tsy azo mora izany fahaleovan-tena izany. Ny ovidiana lafo ny kirizana namonozana aina azy ary tena nisedranany mafy. Izany no vokatry ny tolona nataon'ireo mpitolona rehetra raha aman-drenitsika nitaky hatrizay izany fahaleovan-tena izany. Nanomboka tamin'ny Menalama ny Sady Ava nandalo tamin'ny VVS ny tolona notarian'ny Ralainongo tonga hatramin'ny fanoerana ireo mpananobohatra tamin'ny taona 720 dia niaro ny firenena ary nitaky hatrany ny fahaleovan-tena ny ireo razantsika ary dia nanova ny sorona ny ainy azy satria dia mipetraka taopon'izy ireo ny tombotsoa ambony ny firenena sy ny taranaka faramandimby. Izy amintsika moa tsy mahalala fa teo amin'ny tantara fa sarom-piary loatra ny malagasy amin'izany hoe fiandrianany firenena izany ka nanovana mihitsy aza ny aloko maty tsy mitolona ho an'ny tena ny ireo ray aman-drenitsika ireo fa mitolona anafaka ny Madagasikara ary ny fitiavan-tanindrazana no nanosika ny azy ireo. Ary dia mbola toizantsika ankehitriny izany fikatsahana sy fitadavana ny anavotana fa indrindrindrindra ny anatsarana ny fiainam-pirenena izany. Tompolasy tompovavy iaraha mahita sy iaraha miaina fa mideza dia mideza ny lalana ombantsika. Raha an-tanety dia malama sy be fiolanana ary be fandripansika ny lalana. Raha an-dranomasina kosa dia tsy mitsahatra misedra oram-baratra sy tafio-drivotra mafy dia mafy ary oza mahery vaika isika menakavy. Tsy tokony atao akindra nefa izany fa kiondalana lalovana ihany ary tsy janonana elo. Izany indrindra no mampatsiahy ankehitriny ny tenin'ny soratra masina
hitantsika ao anatin'ny Matthieu 7:7 ka hatramin'ny 7:7 izay mitantara ilay sambokely Jesosy sy ny mpianany, satria rehefa miondrona tao an-tsambokely izy ireo dia indro nisy tafio-drivotra mafy dia mafy tonga tamin'ny ranomasina ka mila ho voasafotry ny alon-drano ilay sambokely. Ny andro tamin'io alina, ny ranomasina manoza be ary mila ho difotra mihitsy aza ilay sambokely. Natahotra ireo mpianatry Jesosy ary nanatona azy ary nanao hoe tompo, vonjeo fa maty izahay. Ary hoy izy tamin'izy ireo tamin'izany hoe nahoana no sabotahotra ianareo ary aiza ny finoanareo? Dia nitsangana izy nampitony ilay rivo mahery sy ny ranomasina. Toy izany zavatra izany no iainany malagasy ankehitriny, tsapaka ary fantatro fa mitebiteby, mitaitaina, verihevitra aza indraindray ary ila ho very-toko mihitsy azy eo anatrehany zava-misy ka mametra fampitaninany hoe ho rendrika reny sambo, ho tafita ve sa ho fefika. Dia mampatsiahany zany tantara zany ary te hilaza aminareo androany hoe tsarovy anefany fa rehefa manana finoana sy fanantenana isika ka mametraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tafita ary tsy maintsy ho avitra i Madagasikara tompoko lasy tompokivavy. Koa ny feniko dia tsotra ihany no hoe matoky manana faharetana fa ho tody soatseranana isika ary tsy maintsy ho tody antseranana isika, mitaky firaisakina nefa zany ary mitaky fifanomezan-tanana ihany koa. Ary ny fampandrosoana ity firenena ity dia mitaky fikirizana ary indrindra fitiavan-tanindrazana. Izany no misafidianantsika ny teny filamatra hoe fitiavan-tanindrazana sy fampandrosoana tamin'ity taona ity, satria tsy afaka hampandroso ny firenena mihitsy na ny olo-pirenena na ny mpanao politika na iza eto amin'ny firenena ka tsy manana ny fitiavan-tanindrazana. Ry malagasy namana, tsy maintsy miroso isika. Efa ao anatin'ny repoblika fahefatra isika izao, ny famaranana ny crise politika ankehitriny amin'ny alalan'ny fanatanterahana fifidianana tsara omana ara-dalàna tsy misy tsikery, madio sy mangarahara no any lahara-pamehana mba hahafahantsika mametraka ireo rafitra rehetra voafidy-bahoaka ka isin'ny fifanimbiasa-pahefana hatrany hatrany. Noho izany dia manainga ny olo-pirenena rehetra ny tenako, isa-tokantrano, isa-pokotany, isa-paritra, manerana ny nosy mba ifanometanana anatokosantsika ny lisy fifidianana tsy misy kianana. Ry malagasy mpiray-tanindrazana, koa satria ho fetin'ny malagasy rehetra tsy akanavaka sy fetin'ny foloalindahy ity andro iray toazato ity, dia ampifaliana tanteraka no anambarako ireto fanapakevitra manaraka ireto. Omena famelatsazy 15 andro ireo maramily, zandary ary polisy voasazy ara-miaramily. Ho an'ireo olona voaherika ara-pitsarana amin'ny ady herika tsotra kosa dia omena fanelatsazy 3 volana tsirairay avy izy ireo.
ary ho an'ireo 520 taona miakatra diomena famitsorakely ka faobe akoatran'ireo voakasika ny eloka behivavy izany hoe ny famonon'olona tsy afaka ometsika famelan-keloka mihitsy na androany na rapitso ny famonon'olona ary homaky ny fisaorana ny filohan-dahy sy ny polisy dia omena iray andro fialan-tsasatra ireo rehetra izay nandray anjara sy nikarakara ny matso lehibe nanerana nosy androany. Reharehan'ny vahoaka malagasy ny filohan-dahy. Noho izany dia mila toanana ary fantatro ihany koa ny fangatahan'izy ireo mikasika ny le retenu sur salaire amin'ny karama. Efa voarayako ny etaitaponareo fa dia hodiniana akaiky mikasika an'izay retenu sur salaire zay ho an'ny filohan-dahy. Ery vahoaka malagasy namana, ny afon'ny fitiavan-tanindrazana miredareda ao-potsika ne no anazava ny lalana hodiavon'ny firenena malagasy ary tsy maintsy tafity ity nosy manitsika ity. Ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, masina ny tanindrazana, misaotra tompolahy, makasitaka tompolahy. Mamela ay anareo aneo mifankasitrahana ireo firenena maro izay niaraka nankalaza tamintsika izao fetim-pirenena izao amin'ny alalan'ireo masoivo nanome voninahitra sy ireo manatrika etony. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion afin d'exprimer, au nom du peuple malgache et à mon nom personnel, notre profonde gratitude à tous les pays frères et à tous nos amis venus aussi nombreux célébrer avec nous ce 51e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. Mes salutations vont particulièrement à l'endroit des représentants des missions diplomatiques et consulaires, à vous, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des pays amis qui au quotidien partagez les joies et les souffrances de notre peuple. Votre présence en ce jour prouve que votre amitié, votre attachement et votre solidarité envers le peuple de la Grande Île sont sincères. Soyez donc remerciés. Pour le bien de la nation et de son peuple, nous travaillons d'arrache-pied car les Malgaches méritent de vivre dans la paix et dans la sérénité. Tous les acteurs politiques doivent donner une chance à Madagascar d'avancer et de se développer. Nous devrons désormais nous concentrer au travail pour que nos efforts d'aujourd'hui soient la fierté de demain et l'héritage de nos générations. Nous avons une ferme volonté et une détermination inflexible et nous continuerons sur cette voie avec amour, assurance, conviction et solidarité. Pour ma part, je reste conscient que l'avenir de Madagascar est entre nos mains et qu'avec l'aide de tous nos amis et alliés ici présents, nous tournerons résolument et très bientôt la page sur cet épisode sombre que la vie de notre nation est en train de passer. Madagascar peut compter sur vous, tous ici présents,
afin de gagner le pari de la démocratie, le pari de l'organisation d'élections crédibles et transparentes, le pari de la paix et de la stabilité, le pari de la lutte contre la pauvreté et de la relance économique. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu constater, c'est la population qui requiert directement et compte vivement sur l'appui de la communauté internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Mangatkoa tony plasy tongovavy ny lanitra fa mbola mangako zany ny teny entiny filohan'ny fahefana avo nytetezana hitantsika teo. Lamako! Lamako! Avereno! Avereno! Atambara! Atambara! Sakatsika toko. Ankehitriny kosa tsy hoe mampisangaky toetra azy mivady isika fa ampitsanganana tony plasy tongovavy no anaingantsika izy ireo amonjy ny toerany etsy ambany arahana mozika avy hatrano ary arahantsika tehaka ihany koa. Gara mitsangana isika. Sady miteka isika tony plasy tongovavy. Well, very Madagascar, well, very Sicarias. Mangasicarias.